Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika ry havako malala tratrety sabotsy fa 20 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny pistily nosoratan'i Jakoba rahalahin'i Jesoa. Jakoba toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo, mamangy ny firenena 12 monina any am-pielezana. Rahalahyko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fankapanahy samy hafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana, ary aoka ny faharetana hisiasa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ray Masino, manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Jakoba rahalahin'i Jesoa no nanoratra ity epistily ity hoy isika tsy Jakoba apôstôly akory. Amin'ny lovatsofina izay atao hoe lovatsofina satria boky apôkrifa. Amin'ireo lovatsofina na ny boky apôkrifa dia voalaza fa Jakoba tsy avy hatrany, rahalahin'i Jesoa zany io, dia Jakoba tsy avy hatrany dia resy lahatra ny amin'ny maha zanak'Andriamanitra an'i Jesoa. Satria hitany niara nilalao taminy, hitany zokiny, hitany teo Jesoa. Ary dia tsy tany am-polohany tsy dia tena ninony an'i Jesoa Tompo sy mpamonjy izy tao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanorana. Fa aty aoriana kosa tsy kelikely dia hitany fa tsy olombelona ihany Jesoa fa Andriamanitra. Ary ny fahafatesany tao amin'ny hazo fijaliana, ny fitsanganany tamin'ny maty dia nahatonga an'i Jakoba resy lahatra ary tsy azo zongozonina ny finoan-tsika mamaky ny epistily manontolo ny Jakoba itsika, ny amin'ny faharesen-dahatrany ny amin'ny maha zanak'Andriamanitra sy mpamonjy an'i Jesoa. Amin'ity mofinaina voalaza eto am-piantarantsika ity, andininy efatra voalohany amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba dia mampitodika ny mpino, mampitodika ny mpamaky amin'ny faharetana. Faharetana ao anatiny antsoina hoe fizahan-toetra na fanakaiky be moa ny teny hoe fankapanahy sy fizahan-toetra tsy dia mifanalavitra loatra na dia samy hafa aza. Fa Jakoba eto dia manao hoe zava-dehibe ny faharetana. Ny faharetana dia toetra izay tokony ho ananan'ny mpino, faharetana ao anatin'ny zavatsarotra na ny fizahan-toetra, faharetana ao anatin'ny fankapanahy mitarika ny olona hiala amin'Andriamanitra kanefa ny toetra maharitra amin'ny finoana dia toetra izay tokony hiavahan'ny mpino Jakoba. Ary ny faharetana dia mifamatotra amin'ny finoana. Miteny izy manao hoe fantatrareo satria ny fizahan-toetra sy ny finoanareo no mahatonga faharetana. Amin'izao andro ianantsika izao dia ataontsika hoe hafahafa be raha jerena amin'ny amin'izay fiarahamoniny soratra masina. Taonjato ianantsika dia taonjato hafahafa be, taonjato izay ataontsika hoe isin'ny antsoina hoe inversion des valeurs. Izany hoe mivadika daholo ny soatoavina amin'izao iainantsika izao. Mivadika daholo ny soatoavina eto Madagasikara dia mivadika daholo ny soatoavina. Andavanandro dia ahitantsika an'izany. Ny atao hoe tsara dia tsy tsara, ny atao hoe ratsy dia ratsy, tsy izay intsony, fa ny atao hoe ratsy dia izao hamarin'ny olona ho tsara, hoe izany ange ratsy izany fa aminareo ihany fa tsara izany amin'ny andro ankehitriny. Ny tsara dia indraindray ary ny olona manao tsara indray dia omehezana, heverina hoe miseho manao ny tsara fa izy ianao no manao ny tsara, izy ianao no be moral, izy ianao. Fa ny ratsy indray dia haka ratsy, hatsaraina ny ratsy, tsy mivadika daholo ny valeur na ny soatoavina izay hitantsika eto ambonin'ny tany amin'izao andro. Tsy Madagasikara ihany fa maneran-tany. Ary manjary lasa mahatonga ny olona tsy manana faharetana hiazona ilay tsara. Misy tsara izay
efa hitanao hoe tsara saingy zao rehefa mitsombadika daholo le sotoavina de ianao le sisany eo de tsy maharitra ntsony ianao, tsy maharitra de mianjera satria vanim-potoana ny fandrodanana mihitsy a ny sotoavina ny raisina tamin'ny taonjato sivy ambin'ny folo tany aloha tany amin'ny 2000 lasa rehetra zany a eo avadika io zavatra nampianarana andritry ny 2000 lasa ny kristianisma anatin'izany dia laviny olona kitsirany fotsiny zao lazainy tsy nisy Adama, tsy misy Eva, tsy marina amin'ny baiboly, tsy nisy Andriamanitra, tsy nisy zany Jesosy zany. 2000 taona nenan'ny olona zany ary nahatonga n'ity zao tontolo zao ty a ohatr'izao, nahatonga ny civilisation ohatr'izao marina loatra. Fa ao anatin'ny civilisation henantsika io misy tsy fahatanterahana, misy imperfection betsaka, fantatry ny rehetra zany. Saingy zao matoantsika ohatr'izao na inona nanaja ny mahamarina fa nisy ny ady, fa misy lalàna maro isan-karazany, nisy fanajana ny zon'ny olombelona, nivelatra ny siansa sy ny sisa rehetra dia lafika ny ilafian'izany io fivavahana kristiana zay ataontsika hoe civilisation judéo-chrétienne io. Nahoana moa de zao nefany manomboka ravana tanteraka zany rehetra zany, ravana ary te hampiditra zavatra vaovao, mivadika daholo ny lahy tsy lahy, ny vavy tsy vavy, tsy ilaina ntsony ny mahalahy, tsy ilaina ntsony ny vavy, tsy apetraka ntsony hoe dadaza apetraka ntsony neny fa atao hoe ray aman-dreny voalohany, ray aman-dreny faharoa, isan-karazany ny firenena, tsy atao hoe firenena intsony fa firenena de zao tontolo zao, ny fivavahana de fandeme-tsaina, ny kolotsaina dia ho an'ny rehetra be de be ny antsika zay inversion des valeurs zay tsika teo. Vokatra edy zao very maridalana, ary tsy vitany hoe very maridalana fa toy ny mpanjenjeny aty ambonin'ny tany ary zay mihitsy no tanjona, hanjenjeny aty ambonin'ny tany tsy misy faka ary de mazava ho azy azo ampanovina an'izay tiana ampanaovina azy, azo ampitenenina zay tiana lazaina, azo ampanirahana am'izay ampanaovin-javatra am'zay zavatra tiana ampanaovina azy. Hozy manao hoe inona ary ny toetra andrasana amin'ny fiarahamonina zay hitantsika hitaza-potsiny ve? Jerena fotsiny ve ny zavatra ohatr'izany? Hotazanina fotsiny ve ka efa zay le efa zay le système efa zay tsika zao ka hanao inona moa? Tsy ry havako malala, tsy afaka manao zany tsika. Tsy maintsy mijoro isika na ahoana na ahoana. Tsy afaka hoentiny zany fitontonganan-javatra zany mihitsy isika, zay no mahavavolombelona antsika. Tsy maintsy miezaka isika mijoro, rehefa marina de marina, rehefa tsy mety de tsy mety. Rehefa hoe ity ny tokony ho izy de miezaka am'izay le hoe faharetana amin'ny finoana. Ry havako malala, mafy zany mazava ho azy satria tafiotra mirimorimo be mihitsy, mifofofofo be mihitsy ny mondialisation zay mbola raha amin'ny lafiny ara-toe-karena fa amin'ny lafiny ara-pinoana de nanimba zavatra betsaka mifofofofo mihitsy. Dia ao anatin'izany nefa no tsy maintsy hijoroantsika kristiana, miazona maha-kristiana amin'ny finoana sy ny faharetana ho ny filazan'ny Jakoba eto. Aza mieritreritra hoe tsisy mifanenjena vahana kristiana tahaka an'izay mety nitranga tamin'ny andron'i Jakoba. Tamin'ny andron'i Jakoba de mafy be ny fanenjena satria zay rehetra nino an'i Jesosy Tompo sy Mpamonjy de ny finoana taonjato voalohany io no finoana, ny dorana velona, ny tapahan-doha, isan-karazany tamin'ny andron'i Jakoba. Ary dia mafy be ny fijoroana am'zany hoe kristiana satria ny aina mihitsy ny manefa. Fa aza mieritreritra hoe am'izao androanantsika zao de na de tsy misy ara marina fa misy any amin'ny fitany sasany fanenjena vahana kristiana amin'ny hoe famonoana, fa am'izao na dia tsy misy ary hoe famonoana mivantana ilay kristiana de zao famonoana ankolaka. Hitanao lay hoe ratraina lay kristiana, esoina lay kristiana, amin'ny toerana sasany de zao tsy azo tononona akory na de tany kristiana ary tany am-piandohana, tany aloha 2000 taona lasa, 100 taona lasa de zao tsy azo tononona intsony anarana hoe Jesoa ary. Tsy azo tononona intsony any am-piasana zany hoe Jesoa zany, tsy azo entina any am-piasana akory na le baiboly ary, tsy afaka mitonona akory hoe za kristiana satria esoin'ny olona, satria haratsian'ny olona, satria tsy ilaina ny fivavahana de miteraka ratra anaty mihitsy, alahelo anaty. Izany ao amin'ny fiarahamonina na tsisy fanenjehana ary de zao tsapana ho mangiry firy ianao satria ny Andriamanitrao zay fantatrao namonjy ianao, zay fantatrao tia anao tsy nitsiniavina, ny finoanao zay mahay anao tsy nitsiniavina.
de tena manjary mahatonga anao ho sanatria miteraka ratram-po ary tena fangirifirina no fanenjehana mihitsy ary. Afaka malala hotsika manao am'zao taonjato ianantsika zao mety miaina zavatra sarotra isika ary tokony hokentsika zany hoe miaina amy zavatra sarotra isika kanefa tsy tokony anaiky ho fehezan'lay zavatra sarotra. Zay mahatonga an Jakoba eto miteny manao hoe ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samy hafa ianareo. De afako inona ny toe-panahy, inona ny toe-po manoloana an'izay fitambotsora ny soatoavina fakalana tsikelikely ny fiavahana zay de zao faharetana araka ny tenin'ny tompo ao tantsika amy bokin'ny Apokalipsy hoe manany ianao faharetana, tany mafy zay efa anananao mba tsy hisy akan'ny satroboninahitra ao, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana anao. Ny faharetana le avako malala anankiray am'izay takina amitsika am'zao vanim-potoana ankehitriny zao, faharetana na eo ara ny fitsombadian'ny zavatra maro samihafa de zao azony mafy zay efa nampianarina anao, azony mafy zay efa namonjena anao, azony mafy zay efa lalana tsara ny tezana sy ny aina anao. Zay ny voalohany, ny faharetana ry havako. Rehefa ao anatin'ny faharetana de zao miezaka mifikitra amy tompo, tsy hiova ny finoana, tsy hiova ny fanoran-tena. Fa ny faharoa de zao ny fifaliana koa, ny fifaliana na eo aran'ny zavatsarotra iainana am'zao vanim-potoana ankehitriny zao de hoy Jakoba hoe mifalia mandrakariva. Rehefa hiteny amitsika eny ny fifaliana de hiteny amitsika eny koa ny fandresena. Tsy tsika angeny miady amin'io zavatra ratsy isan-karazany io e. Tsy tsika ny miady amin'io. Zao ny tompony miady amin'io, ny tompony efa nandresy an'io. Raha ny herintsika de zao tsy mahavita na inona na inona tsika. Fa ny tompony miady ho atsika, ny tompony melo ho lalana antsika. De zay mahatonga ny Jakoba eto miteny hoe ny andrasana aminao de zao ny fifaliana. Mino hoe fifaliana, fifaliana ao anatin'ilay ady hatrehana. Satria nahoana no mifaly? Satria fantatrao fa ny tompo melo ho lalana anao, satria fantatrao fa ny fiafaranao de zao fandresena ho anao. Ohatra hoe tazanao mihitsy hoe ahoana moa zany ty fiarahamonina ty, ahoana ty zavatra iainana ankehitriny ty, to mampiorokoditra. Fa izao ny sedrainany reny de zao ny fifaliana ho Jakoba. Ary dia zava-dehibe ry havana ny fifaliana. Ny fifaliana dia toetra, io de toe-tsaina, tena toe-tsaina mihitsy ny hoe za hifaly amin'Andriamanitra. Ary toe-tsaina zay ateraky ny safidy, toe-tsaina zay ateraky ny fahatokiana hoe za Andriamanitra de zao hifaly aminao mandrakariva. Na inona lalovako, na inona sedraiko, za hifaly aminao mandrakariva. Ravako malala mety ho sarotra amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny hoe mandalo zavatsarotra isika nefa hifaly foana. Fa hoy Paoly eo amin'ny Filipianina 4:1 ahitsika tsenjeny. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Zany hoe mifalia amin'Andriamanitra mandrakariva satria fantatr'Andriamanitra ny zavatra zay avelany handalo aminao. Tsy misy fizahan-toetra hoy Paoly avelan'ny tompo handalo eo aminao zany ka tsy zakanao. Zay zakanao ihany no avelan'ny tompo handalo. Ary izy io zakanao io, dikany hoe zakanao de zao fizahan-toetra tsy manaisotra le fifaliana ao anatinao. Zay le hoe zaka. Avelan'Andriamanitra handalo aminao le izy, tsy handrava le fifaliana akory. Raha vao mandrava le fifaliana de tsy zaka zany zay. Fa fizahan-toetra zay avelan'Andriamanitra lalovanao de fizahan-toetra tsy mandrava le fifaliana. Ary amin'ny fizahan-toetra zay tsy mandrava fifaliana nefa lalovanao io aza de mbola asian'Andriamanitra lalana ivoahanao ihany. Hoy Paoly, tsy maintsy misy lalana ivoahanao. Zany hoe tsy mitombona zany amin'ny Paoly apôstôly ny hoe kristianina tapitala le. Satria Andriamanitra de zao mitondra ny olona ho amin'ny fandresena. Afaka malala toetra faharoa takin'ny tompo aminao anio de zao manana fifaliana. Farana ny herinandro ary havako. Manao tombana ianao. Naharitra ve tamin'ity herinandro ty? Naharitra tamin'ny finoana ve? Tao anatin'ny zavatra maro samihafa nisedraina tamin'ity herinandro dify ity? Naharitra tamin'ny finoana ve sa kivy teny am-pandehanana teny, sa sorena teny am-pandehanana teny, sa tafotoana teny am-pandehanana teny, sa nangatsiaka teny am-pandehanana teny, sa ahoana? Fa ny faharoa de zao, ny faly ve?
tamin'iny herinandro men'Andriamanitra iny. Sa herinandro ny fisetona izy iny, sa herinandro ny fahakiviana, sa herinandro ny fieritreretana ho resy, fa herinandro ny fifaliana ny tokony iainanao ho Jakoba eto. Ary fahatelo zany farany izay tokony ho toe-panahinao ho tsika hoe ny faharetana, ny ny fifaliana, ary ny farany de zao ny finoana. Raha miteny hoe finoana de zao fiankinana amin'Andriamanitra, fiankinana amin'Andriamanitra, fahatokiana ny fitantanan'Andriamanitra. Dia raha miaina zany ianao de zao miaina ao anatin'ny fantanterahana, tsy manana ny tsy ampy zany ianao ho Jakoba, tsy manana ny tsy ampy zany ianao, manana ny feno foana ianao rehefa ao anatinao ny faharetana, ny finoana ary ny fifaliana. De tsy manana zavatra, tsy mahatsiaro ho zavatra tsy ampy ianao, tsisy zavatra tsy atsiarovanao hoe misy zavatra manque, tsisy zavatra tsy ampy eo aminao. Metimety hitraka hoe amin'ny lafiny materiela mety tsy mahanandrea, tsy tsapanao akory zany hoe tsy anananao, satria anananao ny fahafenoan'ny finoana, ny fahafenoan'ny faharetana, ny fahafenoan'ny fifaliana. De afako ny antony nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana dia ny anananao zany toe-panahy zany. Raha tsy tao amin'ny hazo fijaliana Jesosy, raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy de zao foana ny fifaliantsika. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, foana ny faharetantsika, tsy naharitra isika. Ary raha tsy nandresan'ny fahafatesany Jesosy de zao foana koa ny finoantsika. Sofa nandresan'ny fahafatesana ny Tompo. Efa velona Jesosy noho zany manana faharetana, manana finoana ary mifalia amin'ny fiainana isan'andro. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny ity herinandro zay mifaranay ity. Misaotra noho ny fitantananao, misaotra noho ny fitondranao ny fiainanay ary ahatratranay zao herinandro mifaranay zao. Manafatra anay ianao Tompo ao anatin'izao zavatsarotra lalovana eto amin'izao tontolo zao, mba hanananay faharetana, hanananay finoana ary hifalianay aminao isan'andro. Misaotra Tompo fa mifarana ny herinandro. Misaotra noho izay nomenao anay tamin'ity herinandro ity. Ary mankasitraka anao zahay. Raha nisy kosa nefa tsy faharetanay tamin'ny fanompoana, fisalasalanay aza indraindray de ifonanay reny Tompo. Raha ohatra ka niferinay ny zahay indraindray nandala hakiviana fa tsy nifaly tamin'ny fiainana isan'andro ary nifaly taminao Andriamanitra, mamela anay. Manomboka herinandro vaovao zay Jesosy de tantany sivimbino hoe ho mpandresy mandrakariva. Ho aiza moa zahay? Ao aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay. De ataovy miorina amin'ny finoany zahay. Ataovy miorina amin'ny fifaliany zahay. Ataovy miorina amin'ny faharetana amin'ny fanompony zahay. Satria zanakao, tianao. Jereo Tompo ny herinandro vaovao manomboka rapitso, jereo ny asanay, ny fanomponay ianao, ny tokantranonay, ny fikasanay tsara. Mametraka izany eo am-pelantananao zahay Jesosy. Ataovy manoatra noho ny mpandresy zahay noho ianao, zay fiadanana sy fifaliana ho anay. Jereo marary any amin'ny hopitaly, sitrano Tompo malala. Mo misy vaga kalantsainao va? Sitrano marary. Vavak'izao anireo havanay mananady am-panahy, ampaherezo. Vavak'izao anireo havanay manana olana maro isan-karazany miantoraka aminao, eno ireny. Vavak'izay ho an'ny tanoranay ao anatin'ny fianarana, ao anatin'ny fitadiavana, tehirizo mahatoky amin'ny finoana sy ny faharetana ary ny fifaliana aminao Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Amen.